amintsika dia tsy izany fa ny pasteur Rajakoba Daniel izay fantatsika tsara fa mitantana ny toby Kristy voaombo any Madagasikara dia mametraka antsika rehetra sahady zany eo ampelantanan'Andriamanitra ny zavatra rehetra atao satria toy ny mahazatra androany ao aorianan'ny kulta dia misy ny asa sy fampahirizana. Manasa zany tsika alohan'ny hamakinan'ny salamo ny fifoazana eto an-toerana hiakatra anao hira ary itsika kosa dia afaka mipetraka alohan'ny hamakintsika ny salamo. Miakatra ny sampana fifoazana zany hanao hira voalahatra dia aorian'izay ny salamo faraika amin'ny dimapolo andininy voalohany hatramin'ny andininy fahafolo ary ny andininy fahafito ambin'ny folo. Hiaraitsarana isika riavana amin'ny famakina ny salamo faraika amin'ny dimapolo araka izay fahitantsika ihany koa eo amin'ny fafana. Amin'ny anaran'ny Tompo, mamindrafo amiko Andriamanitro araka ny fahasoavanao, araka ny habeny fiantranao, vonohy ny fahadisoako. Sasao madio aho mba ho afa-keloka ary diovy aho mba ho afa-pahotana. Fahatsaroko ny fahadisoako ary eo anatrehako mandrakariva ny fahotako.
taminao dia taminao ihany no nanontako, ary izay ratsy eo masonao no efa natao, mba ho marina ianao raha miteny ary tsy hanatsiny ianao raha mitsara. Indro tamin'ny heloka niterahana ary tamin'ny fahotana no torotorona ny reniko. Indro fahamarinanao ampony sitrakao ary fahendrenao miafina no ampifantarinao aho. Diovy isoko aho afa-pahotana dia dio, sasao aho dia ho fotsy mangatsakatsaka. Ampandreneso fifaliana sy firavoravoanao, ifalian'ny taolana izay voavakivakinao. Ary feno ny tavanao ny fahotako, ary vonoy ny heloko rehetra. Amorony fo madio ao Andriamanitro, ary avaoziorina marina ny fanahiko atao anatiko. Ny fanatitra ao an'Andriamanitra dia fanahy torotoro, ny fotorotoro sy mangorakoraka Andriamanitro tsy mba ataonao tsinotsinona. Amen. Firana efa voalahatra FFPM 450. Andriamanitra nahary izao tontolo izao, na ny hita na ny tsy hita. Ny asanao tokoa dia maneho ny voninahitra ao Andriamanitra, ary indrindra izao vahoaka manantona anao izao noho ny aminao, satria asa tananao izay rehetra ao amin'ny Kristy. Misaotra Tompo, fa Andriamanitra be fitiavana ianao, ary Andriamanitra be famindrapo. Jesosy Kristy Tomponay, Tompo mpamonjy, misaotra satria ianao no mampiavana anay amin'ilay iray no ny asa mpamonjena izay vitanao, ary mbola tianao ho lazaina, ho toriana eran-tany. Dia misaotra koa fanahy masonao izay miasa tsy mitsahatra amin'ny fombanao fa tsy araka ny fomban'olombelona, ary mitarika anay, mitantana anay ho tonga indray hiaona amin'ilay Andriamanitra tianay. Andro alahady natokana ho an'ny sampana fifoazana. Raha ny tena marina Tompo dia te hamono ny olona rehetra ianao. Tianao izay nohariany tananao, nomenao ny fofinaina mahavelona, mba hiverina, mba ho tafakambana aminao. Koa dia izany famindramponao izany,
izany fitiavanao zany izay mbola miteny aminay, izany no hametrahanay feno izao fanompompivavahana zao hoanitra kasitrahanao, dia nanieritreritra na zay zavatra ho ataonay androany hanajanay fa tompony tompo, mpanjakan'ny mpanjaka no manatrika anay. Dia raina mandrakizay ny anaranao, mena voninahitra ianao. Sotra tompo, amen. Petraka tsika ry havana. Ry havana malalao amin'ny tompo, enoy amin'ny fanajana sy amin'ny fieritreretana tsara ny sitrapon'Andriamanitra izay lazainy amintsika amin'izao ora sy fotoana izao. Hoy ny tompo, mitadiava any tompo dia ny mbola hita izy, miantsoa azy dia ny mbola akaiky izy, aoka ny ratsy fanahy afoy ny lalany, ary ny tsy marina afoy ny heviny, ary aoka hiverina amin'ny tompo ireny fa mindrafo amin'izy. Eny ho amin'Andriamanitsika, fa mela eloka dia meloka tokoa izy, fa ny fihevitro tsy hevitrareo, ary ny lalanareo kosa tsy mba lalako, hoy ny tompo. Mangina 2 minitra tsika ry havana, samy mieritreritra am-po an'izany sitrak'Andriamanitra izany. Iaravavaka sika tokoa. Ry Andriamanitra masina indrindro, manoloana anao, reto olonao itenenanao androany, mitadiava anao tompo dia mbola hita ianao, ary miantsoa dia ny mbola akaiky ianao. Izany hoe mbola tao-pahasoavana zao Andriamanitra, tsy taona fitsarana velively, fa mbola miteny ianao. Andriamanitra manambara ny sitrakao eninay androany. Andriamanitra tsy mahatsiaro ho feno raha tsy miverina ao aminao ny zanakao izay malala indrindra eo imasonao. Miteny aminay ianao androany tompo, fa tsy misy olo-marina na dia iray akory aza, efa nania avokoa izy rehetra, ary tsy misy izay manome voninahitra anao tompo Andriamanitra, na amin'ny asa na amin'ny teny, ary izany indrindra no hitarianao anay, fa tsy misy mahay mandray ny fahasoavana avy aminao raha mbola tanana maloto, raha mbola tanana feno an'izao tsy ankasitrahana rehetra zao no entinay manolotra ny tananay, nefa ianao dia efa manatsotra ny tananao te handray anay. Koa tompo, nangatahanay dia ny famindrapo, fa tsy misy mahavonjy tena eo anatrehanao, fa ianao ilay efa niantso, ianao no efa manomana sahady, ny amin'izay hazahoanay antsoina indray hoe zanak'Andriamanitra. Ka dia ianao ilay mpamela eloka, ianao no niteny amin'izany taminay androany, ianao nitala honay Jesosy tompo, mamindrafo aminay, mamelany elokay, ary indrindra
manana fihevitra izay tsy takatry ny sain'olombelona ianao, koa amin'izany mahandriamanitra lehibe ianao zany no hangatahanay, fa izay tsy hain'olombelona dia hainao Andriamanitra. Dia misaotra Tompo. Amina. Fiangonana malala, isika fiangonana manohy ny vavaka teo manao hoe ry rainay be famindrapo mitalao aminao zahay, mamelany ilokay, diovy zahay mba ho afa-pahotana, sasao madio zahay mba ho afa-keloka, ary avaozy ny fanahinay mba ho vonoka nompo anao, ny fitiavan Jesosy Kristy zanakao mpamonjanay no angatahanay aminao. Firana FFPM izay voalahatra 4,700 andininy voalohany sy faharoa sy fahaefatra. Gira, you feel,
dia avana malala mitsangana andray ny famelan-keloka atolotr'Andriamanitra ho antsika. Hoy ny Tompo, fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, koa izany no nampaharetako famindram-po ho anao. Kristy izay tsy nalala ota dia efa nataon'Andriamanitra ota hamonjy antsika mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao amin'ny kosa isika. Voavela ny elokareo no ny anaran'ny masina. Alleluia. Amen. Ho ataontsika miredona ny firana fifoazana 430 Jesosy ro azo mangasoa. Any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra afiadanana ho ety ambony tany amin'ny olona kasitrany. Amen. Dia manasa antsika ho amin'ny ankavia na ho amin'ny ankavanana hifampizara fiadanana fa fahasoavan'Andriamanitra no mbola nahatoy izao antsika. Dia mipetraka isika tompoko. Izao dia tonga eo amin'ny fotoana natokana ho an'ny sekoly alahady. Dia miakatra ny tompon'anjara, misaotra tompoko.
ny havana malala tonga isika izao a amin'ny famakina ny tenin'ny soratra masina izay alohavan'ny vavaka ka ataontsika ny firana FFPM 420 dia mandroso ny tompon'anjara. Ary vavakatsika tompoko saotranao raha eo ny amin'ny zao fotoana izao saotranao ny amin'ny fitantananao saotranao ny amin'ny fitiavanao tonga eo amin'ny fotoana izay amakina ny teninao izahay tonga eo amin'ny fotoana izay andrenesanay ny afatrao rakofy ny rany Kristy izahay rakofy ny fanainao masina mba hatonga ny teninao aniry eo am-ponay hatonga ny teninao hitoetra eo am-ponay mba kamo be eo amin'ny fanomponay anao izany teninao izany ho voninahitra izany vavaka izany ray eo dia ataonay amin'ny anaran'ny Jesosy Kristy zanakao izay miara-belona sy miara-manjaka aminao mandrakizay. Amen. Ny vakiteny voalohany dia hitantsika ao amin'ny bokin'ny Jeremia mpaminany. Jeremia 1:30, andininy 1:30 ka hatramin'ny 4:30. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Indro avy ny andro hoy ny Tompo, izay anaovako fanekena vaovao amin'ny taranak'Israely sy amin'ny taranaka Joda. Nefa tsy tahaka ny fanekena nataoko tamin'ny razany tamin'ny andro nitantanako azy nivoaka avy tany amin'ny tany Ezipta, fa izy ireny dia nivadika ny fanekeko. Nefa izao no tompony, hoy ny Tompo, fa izao no fanekena ataoko amin'ny taranak'Israely, rehefa afaka izany andro izany, hoy ny Tompo. Ataoko ao an-tsainy ny lalako, sady hosoratako ao am-pony, ary izao andriamanina, ary ho oloko izy. Ary samy tsy ampianatra ny namany sy ny rahalahiny avy intsony izy hoe mahalala ny Tompo, fa samy ahalalay avokoa izy rehetra, hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra, hoy ny Tompo. Fa avelako ny elony, ary tsy ho tsarovako intsony ny fahotany. Hotoizantsika ny famakina ny tenin'Andriamanitra. Izany dia hitantsika ao amin'ny Hebreo 5:7 ka hatramin'ny 7. Hebreo 5:7 ka hatramin'ny 7. Amin'ny anaran'i Jesosy, tamin'ny andro ny nofony raha nanao fivavahana sy fangatahana niaraka tamin'ny fitarainana mafy sy ranomaso be tamin'izay nahavonjy azy tamin'ny fahafatesana izy, ary nohenona noho ny fahatahorana an'Andriamanitra, dia nianatra fankatoavana tamin'izay fahoriana noentiny izy, na dia zanaka aza. Ary rehefa nahatanteraka izany izy, dia tonga loharan'ny famonjena mandrakizay ho an'izay rehetra mankatoa azy. Amen.
Ny teny soratra masina arak'izay voahita ao amin'ny filazantsarany Jaona toko 12 ny andininy 20 ka hatramin'ny 17. Filazantsarany Jaona toko 12 ny andininy 20 ka hatramin'ny 17. Izay vakiana toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Nisy Grika ny sasany tamin'ireo niakatra hivavaka tamin'ny andro firavoravona. Ary izy ireo dia nankany amin'ny Filipo avy any Betsaida any Galily dia nangataka taminy hoe tompoko mba tahahitan'i Jesosy izahay. Dia lasa nilaza tamin'ny Andre i Filipo, avy eo kosa dia lasa nilaza tamin'i Jesosy Andre sy Filipo. Ary hoy Jesosy, tonga ny fotoan'andro ankalazana ny zanak'olona. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa. Raha tsy latsaka ao amin'ny tany ny voambary ka maty, dia mitoetra foana izy. Fa raha maty kosa izy dia avokatra be. Izay tia ny ainy no mahavery izany, fa izay mankahala ny ainy amin'izao fiainana izao no hitahiry izany ho amin'ny fiainana mandrakizay. Raha misy olona manompo ahy, dia aoka izy anaraka ahy, ary izay hitoerako dia ao koa ny toeran'ny mpanompoko. Raha misy olona manompo ahy, dia ankalaza azy ny ray. Ankehitriny, mangorohoro ny fanahiko, ary inona no lazaiko? Ray vonjeo aho afaka amin'ity ora ity, nefa izao no ny aviako ho amin'ity ora ity. Ray mankalaza ny anaranao. Dia nisy feo avy tany an-danitra hoe, efa nankalaza azy aho, ary mbola ankalaza azy indray. Ary ny vahoaka izay nijoro teo ka nahare dia niteny hoe, kotrokorana izany hoy ny sasany, anjely no niteny taminy. Fa hoy Jesosy hoe, tsy noho ny amiko ny mahatongavana izany feo izany, fa noho ny aminareo. Tonga ankehitriny ny fitsarana izao tontolo izao. Ankehitriny ny andrinana izao tontolo izao dia horoahina ny velany. Ary izao rehefa sandratra hiala amin'ny tany, dia hitaona ny olona rehetra anatonà. Izany no lazainy mba hanambara ny fomba ny fahafatesana izay efa hiaretana. Amen. Isaorana ny tompony ny filazantsara. Havana malala, anomana ny fotsika isika andray ny afatra Andriamanitra etin'ny mpanompony. Ka eo am-pitsanganana no anaovantsika ny firana FFPM 320. Yeah.
Mipetraka ny fiangonana. Miarahaba ny fiangonana amin'ny anaran'Andriamanitra Ray sy Zanaka ary ny fanahy masina aho, raha mijoro hitondra ny tenin'Andriamanitra eto. Pasteur moa ny ilazana satria voatokana ho mpitandrina. Ny asa ampanaovan'ny tompo ahy nefa asan'ny evanjelistra. Ny evanjelistra dia mitondra ny teny soa mahafaly eo amin'izay tsy mahalala ary mampahery ny finoany izay efa mahalala. Zany ny asan'ny evanjelistra ary nampanaovina hatramin'ny fohazako ka mandraka ankehitriny. Saorako ny tompo zany. Ny tanora, ny ankizy, ny ho avy ny fiangonantsika. Olana be mipetraka amin'ity fiangonana protestanta malagasy ity, dia izao dika teny no renin'ny ankizy fa tsy mba teny mivantana rehefa torinana ny tenin'Andriamanitra. Hany ka manaja antsika izy dia eo rehefa misokatra ny fanahiny ty halalan'ny tompo mandeha mitoeran-kafa izy. Tadiavintsika ny vahaolana amin'izany. Et moi, en tant qu'évangéliste, je suis avec vous, je vais parler en français. Les malgaches qui comprennent mal le français, c'est à eux de prendre l'écouteur. Nous prions. Seigneur Dieu, tu as voulu que le monde entier entende la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Parce que tu es le péché et tu ne marches jamais avec le péché. Il s'appelle Jésus, ton Fils, quand il est venu ici parmi nous pour nous délivrer des conséquences et de la domination du péché, afin que par la foi, ceux qui croient aient la vie éternelle. Père Céleste, je te demande, et ensemble nous te demandons de nous parler à travers les Saintes Écritures pour que nous ayons chaque jour et à chaque instant la soif de voir Jésus-Christ. Parle-nous, Seigneur, et que l'Esprit Saint nous guide tous, moi qui vais parler, mes frères et sœurs qui vont écouter. Amen. J'ai pris comme thème de notre culte le verset 21 de Jean 12, ces Grecs, c'est-à-dire ces non-juifs qui sont venus à Jérusalem pour fêter la fête de Pâques, qui se sont adressés à un disciple. Nous voudrions voir Jésus. Que ce soit notre soif de chaque jour, la volonté et le désir permanent de voir Jésus. Beaucoup de personnes viennent à l'église dans les réunions au fait de culte à Dieu. Beaucoup de gens, beaucoup de personnes viennent pour d'autres sujets. Et je rappelle toujours ce qui s'est passé à Paris. C'est un jeune qui a témoigné. Il a demandé à un ami de venir à une réunion de prière, parce qu'à Paris, les gens, selon leur quartier, se réunissent en petits groupes de prière. Il a dit, est-ce que je peux venir avec toi? Oui, tu viens. Dans sa tête, il est venu dans la réunion de prière pour trouver une petite amie, selon votre terme. En sortant de la réunion de prière, il a dit, je n'ai pas trouvé une petite amie, j'ai trouvé un grand ami, Jésus-Christ, qui m'a fait connaître mon péché et qui m'a donné la volonté de le suivre. Nous sommes ici non pas pour chercher de petits amis ou des petites amies. Nous ne sommes pas ici pour de rendez-vous parce que c'est la coutume de faire le culte. J'aimerais que nous soyons tous des
personnes cherchant la volonté, le désir de voir Jésus-Christ. Nous qui vivons au Toubi, 99% des gens qui viennent au Toubi, ils viennent pour chercher la guérison. Ils sont malades. Ils ont suivi les soins traditionnels, les soins dans les hôpitaux. Et en dernière instance, au dernier moment, on va au Toubi pour être guéri. 1% vient pour dire ces personnes sont chrétiennes, elles savent qu'elles vont mourir après les soins dans les hôpitaux. Qu'est-ce qu'elles disent, ces personnes? Nous voulons mourir dans la prière, dans le culte, et nous venons au Toubi. 1%. Est-ce un péché? Est-ce qu'on a tort d'aller chercher Jésus-Christ pour être guéri? Non. Toutes les foules qui suivaient Jésus-Christ que nous voyons dans le Nouveau Testament sont des personnes qui ont des problèmes de santé. Et Jésus-Christ montre la puissance de la guérison et les gens viennent. D'autres, parce que Jésus-Christ a donné du repas à plus de 5000 personnes. Dans le désert, on vient pour trouver du pain. On ne travaillera plus quand on est à l'église, c'est Jésus qui va donner du pain. Et Jésus dit, vous venez non pas parce que vous avez compris le signe de cette multiplication de pain, vous cherchez tout simplement pour la politique du ventre. Quel est le contexte dans lequel se trouve notre texte ici? Le chapitre 11 de l'épître de l'Évangile selon Jean nous souligne bien, après la ressuscitation, ce n'est pas encore la résurrection, la ressuscitation de Lazare, beaucoup de Juifs ont suivi Jésus-Christ. Et là, ils viennent pour voir ce Jésus qui a fait ce miracle qui dépasse l'entendement humain, mais aussi pour voir Lazare qu'il a ressuscité d'entre les morts. Un témoin vivant. Les gens viennent voir. Les principaux sacrificateurs, les Juifs, les pharisiens ont pris la décision, la résolution de mettre à mort cet homme. Si on le laisse vivre, le monde le suivra. Donc, on a pris la décision de faire mourir Jésus et on a dit aux gens, si quelqu'un le trouve, il faut le dire parce qu'on va l'arrêter. Dans cette atmosphère, voilà encore des non-juifs venus à la fête. Quel est vraiment le mobile qui a animé le cœur de ces non-juifs, ce qu'on appelle des prosélytes, des gens qui ne sont pas juifs, mais qui adhèrent à la foi juive, venus à Jérusalem pour la fête de Pâques. Qu'est-ce qu'ils ont fait? À qui ces Juifs, ces Grecs se sont adressés? Ils s'adressent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et dire avec instance, ce n'est pas une petite demande, mais instamment, nous voudrions voir Jésus.
Philippe alla le dire à André. Puis André et Philippe allaient le dire à Jésus. Si ces Grecs se sont adressés à des disciples, parce qu'ils pensent que ceux qui connaissent mieux ce Jésus, ce sont les disciples. Ceux qui vivent avec Jésus, ce sont ses disciples. Donc il y a un autre mobile, là, ce n'est pas le mobile permanent qu'on trouve dans les réunions de prière. Et ici, j'aimerais bien préciser que des gens vraiment qui ont la soif de connaître Jésus, ils s'adressent à toi, à nous, à moi. Si nous sommes disciples, parce que les gens qui veulent voir Jésus-Christ, ils ne vont pas dans les cabarets, ils ne vont pas dans les réunions où on fait autre chose. Ils s'adressent à des personnes qui marchent avec Jésus-Christ, qui écoutent les enseignements de Jésus et à qui Jésus donne des instructions spéciales. Et voilà l'Église. C'est une grave erreur que nous n'arrivons pas encore à corriger. Jusqu'à présent, on suit une tradition non biblique que de considérer que le fifoise est un département dans l'Église. Alors, le fifoise va chanter, un petit groupe vient, et les autres, enfants de quoi? Ah, Ndretu Zanakin fifoise, et l'Église Zanakinine, enfants du sommeil. C'est pas ça la Bible. C'est pas ça la Bible. La Bible, les gens qui marchent avec Jésus-Christ, les gens qui adorent Jésus-Christ, qui reçoivent les instructions de Jésus-Christ, vivent dans la lumière. Si bien que lorsqu'on dort, la parole dit « Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et le Christ t'éclairera. » Éphésiens 5. Il n'y a pas d'église qui ne soit pas fifoise. Cette église n'est pas chrétienne. Parce que ce que nous faisons à Madagascar, depuis le réveil de Reine Solambe et ensuite ces 4 personnes que Dieu a utilisées pour secouer le culte bien calme, bien structuré comme nous faisons maintenant avec un rythme magnifique, ces gens-là vivent dans la domination de l'ennemi. Ils ont l'esprit des ancêtres qui domine leur vie. Et à la parole bien expliquée des missionnaires, Dieu dit, la parole, c'est la parole qui sauve. Jésus, c'est celui qui sauve les gens de leurs péchés. Comment Jésus-Christ nous a sauvés de nos péchés? Il a montré le royaume de Dieu, la volonté de Dieu. Et tout ce qui s'opposait au règne de Dieu, Jésus s'est mis à l'attaque de tout cela. D'abord, la bonne parole du royaume, les esprits qui s'opposent au règne de Dieu, les conséquences de la séparation d'avec Dieu. Jésus-Christ a lutté contre cela pour que ceux qui sont en Christ soient vraiment de nouvelles créatures. Jésus va dans la synagogue, il prêche, un démoniaque crie, « Qui est-il entre nous et toi, Jésus? Nous savons que tu es venu pour nous perdre. Ce n'est pas encore le temps. Il n'y a pas de commune mesure entre toi et nous. » Ce sont les esprits qui disent cela. Jésus dit, sortez. Sortez de cette réunion. Sortez de cette personne. Ne parle pas là. Et bien souvent, les esprits disent la vérité. Voilà Jésus, il est loin de Dieu. Il est celui que Dieu a choisi. Les démons prêchent la vérité. Mais Jésus, taisez-vous, sortez de cette communion. Sortez de cette réunion.
Il n'y a pas la belle explication du royaume de Dieu seulement, mais une autorité dans la parole et dans l'exercice de cette autorité pour mettre dehors l'ennemi. Voilà ce que nous trouvons dans la Bible. Jésus nous a fait connaître cela. Comme les missionnaires ne le savaient pas, faites votre histoire de chasser les démons en dehors du culte. Et c'est devenu un petit rouleau de vêtements qu'on met à la fin du culte. Il faut corriger ça, chers frères et sœurs. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Nous ne sauvons pas les réformateurs dans ce qu'ils ont reçu de positif. Nous recevons et leur enseignement positif avec la plénitude de l'exercice du ministère que Jésus-Christ a montré. Que les disciples et les apôtres, après avoir écouté Jésus, après avoir connu le royaume de Dieu après sa résurrection, ils ont prêché l'évangile avec autorité de la parole. Voilà la Bible. L'année dernière à Fandine, lors de réunion de Fifoise, il y avait là des docteurs en théologie, des 4 grands mouvements de réveil Madagascar, de Sotanan, Farimé, Karamalaz, Manultun. Quand j'ai pris la parole, je dis, chers frères et sœurs, vous qui êtes docteurs, montrez-moi dans la Bible en quoi le Fifoise est-il un département, une petite section dans l'Église, alors que la masse ne l'est pas. Est-ce que vous pouvez expliquer cela? Donnez-moi des explications, moi je veux savoir. Personne n'a répondu. Il faut corriger. Tsisy zany zanaky ny fifoazana zany, zanak'Andriamanitra ny olona mivavaka rehetra. Ary rehefa tsy zanak'Andriamanitra foazina. Matory, ianao mivavaka nefa ianao mangalatra, nefa ianao mandainga, nefa ianao fahavalo, nefa ianao manao zao, mifoazy. Fa ny maty izay tsy mitsangana amin'ny maty dia ho very, fa izay mitsangana kosa tarihiny Jesosy. Ary fomba hoana ny tarihiny Jesosy? Tenin'Andriamanitra ihany. Manjary tia tenin'Andriamanitra. Appelez les gens à suivre des études bibliques où très peu viennent. Mais pour chanter, pour faire autre chose, la masse vient. Vouloir trouver Jésus-Christ, c'est vouloir comprendre et vivre la signification de son nom. Et la réponse de Jésus, il dit, voilà des gens qui veulent te voir Jésus. Voilà ce que disaient les 2 apôtres. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui tombe à terre ne meurt, il demeure seul. Mais s'il meurt, il produit beaucoup de fruits. Voilà la réponse. Comment est-ce que nous allons comprendre cela? Voilà des gens qui veulent vous voir, Seigneur Jésus. Réponse, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombait à terre, celui venu dans ce monde-ci, venant du ciel, il est sur la terre, s'il reste un bel enseignant, un homme qui fait des miracles, ça ne produit que très peu de choses. Mais il faut parce qu'il passe par la mort. Et voilà pourquoi il dit, celui qui me sert, il n'est pas dit celui qui me suit simplement, celui qui me suit, mais et surtout celui qui me sert, qu'il vienne à moi. Et pour me servir, s'il aime sa vie, il va la perdre. Celui qui n'aime pas sa vie va recevoir la vie éternelle, mais celui qui aime sa vie ici sur le monde va la perdre. Et moi, je suis ici pour cette heure où il a tremblé, où il a crié, selon l'Épître aux Hébreux, il a crié pour apprendre et l'obéissance, mais aussi pour montrer à quel prix les pécheurs vont être sauvés de leurs péchés. Il faut que le grain de blé tombe à terre et meure. On prêche la croix, tout simplement.
Annoncer l'évangile de Dieu, c'est annoncer la mort du Christ qui porte notre mort, notre sanction, notre punition, nos maladies, nos souffrances, notre aveuglement. La mort. Et cette prédication de la croix, ça trouble les gens. Pour les Grecs qui cherchent la sagesse, c'est de la folie. Pour eux, les Juifs veulent voir encore d'autres signes selon lesquels le Messie est là. Mais la sagesse de Dieu et la puissance de Dieu pour sauver, c'est la croix. Et devant la croix, Jésus lui-même, il a pleuré, il a crié. Et ceux qui étaient avec lui étaient perdus. Les apôtres eux-mêmes, non Seigneur, ça ne t'arrivera jamais, dit Pierre. Arrière de moi Satan, ta pensée est seulement une pensée humaine. C'est pas ça la pensée de Dieu pour te sauver. C'est pas cela la pensée de Dieu, c'est d'envoyer son propre Fils unique mourir à la place pour être une victime expiatoire d'abord, qui expie le péché. Qui d'entre nous ferait cela? Envoyer son propre Fils à la place des fous? Personne ne le ferait. Et quand nous avons lu les chroniques, 2 chroniques, pendant ces quelques jours, on parle de la sagesse que Dieu a donnée à Salomon, l'intelligence et la sagesse de bâtir le temple de Dieu avec les choses les plus précieuses. On a dédié ce temple à Dieu. Et la réponse de Dieu, c'est vous qui êtes appelés par mon nom. Vous veniez vous agenouiller devant moi avec humilité, abandonnant le mal que vous faites. Moi, j'exaucerai vos prières, je vous guérirai, je sauverai votre pays. Le 2 Chroniques 7,14 est un verset vraiment bien connu à Madagascar. Si le peuple sur qui est invoqué mon nom vient me chercher, prier, vivre dans l'humilité et abandonner le mal qu'il fait, c'est là qu'on verra Dieu. Dieu écoutera les prières, ses yeux seront toujours sur le temple, et le temple devient vraiment le lieu où Dieu donne la paix. Jérusalem, la ville de la paix. Pourquoi ce temple que Salomon a construit a été détruit par les ennemis? Parce que les gens n'écoutaient pas Dieu. Mais il faut toujours rebâtir le temple, et le véritable temple que Dieu va bâtir, c'est moi, c'est toi, pour être l'habitation de l'Esprit Saint. Là où l'Esprit Saint habite, on lutte contre le péché. On sera totalement vainqueur lorsqu'on est là-haut, mais on lutte, on ne se réjouit pas dans le mal. Dans toutes les violations des 10 commandements, on ne vit pas ainsi. Voilà pourquoi la première alliance n'a pas été respectée. J'ai fait une nouvelle alliance. Pour mettre ma loi dans le cœur des gens, il faut le sacrifice d'abord de Jésus-Christ. Alors, si vous voulez me voir, croyez à ma souffrance, à ma mort, dit Jésus-Christ. J'ai porté vos péchés, j'ai porté vos peines, j'ai porté vos maladies, j'ai porté votre perte même, car celui qui est cloué au bois, il est même maudit. J'ai porté votre malédiction. Et c'est de cette manière seulement que je vous délivre de la domination du péché, ce péché dans votre sang, étant donné que vous êtes descendants d'Adam et d'Ève. En venant au monde, vous êtes pécheurs. En venant au monde. Et parce qu'on porte le sang, qu'est-ce que c'est que le péché d'Adam et d'Ève? C'est la désobéissance vis-à-vis de Dieu.
C'est le fait de suivre une voie qui promet des choses meilleures par rapport à ce que Dieu dit, et pourtant, ça contredit la parole de Dieu. C'est ça la tendance du monde. Alors, quand le Christ va être élevé à la croix, c'est ça le verset 31, comme Moïse a élevé le serpent d'airain dans le désert, ceux qui regardent ont leurs péchés pardonnés et retrouvent la vie. Ainsi, dans Jean 3, 14, ceux qui croient à ce Fils qui est cloué au bois, qui est devenu même péché, lui qui était vérité, sainteté, il est devenu péché. Dieu l'a fait péché pour nous délivrer de la domination du péché. Il faut croire à cela. Vouloir voir Jésus-Christ, désirer trouver Jésus-Christ, l'Esprit Saint va nous faire connaître d'abord notre état de péché, notre misère, notre aveuglement, et même nous qui avons nos péchés pardonnés par la foi, il y a toujours quelque chose que Dieu dit. Regardez les 7 épîtres à l'église de l'Asie mineure. 7 épîtres, le Christ ressuscité, vainqueur du monde, vient voir son église. Il y a toujours quelque chose à dire dans l'église. La première église est vraiment l'église modèle, mais quel est son péché? Avoir abandonné les premiers amours, comme on dit. Est-ce que nous avons gardé notre foi depuis notre conversion? Bien souvent, quand on devient vieux comme nous, on faiblit dans la foi. Quand on se sent riche, on se croit être riche alors qu'on n'est pas riche. Toujours désirer cette richesse insondable du Christ ressuscité. Vouloir voir Jésus-Christ. Il faut se repentir. L'église de Thyatire seulement, d'après ce que Jésus-Christ lui a dit, l'église de Thyatire, fidèle, et ses dernières œuvres sont meilleures par rapport aux premières. Tandis que l'église de Laodicée, ni chaude, ni froide, sadiam bara ampiangonana, sadiam salegi ampiangonana, miaraka am Jerry Marcos. On amène le monde dans l'église, le modèle du monde dans l'église. Alors qu'elle se croit riche, l'église de Laodicée. Oh! Il faut que j'ouvre tes yeux, il faut que je te donne la nouvelle et la véritable richesse. Il faut lire ces épîtres. Il faut lire pour savoir que lorsque nous sommes encore dans ce monde, nous avons à lutter contre l'Antéchrist. Nous devons avoir ce désir permanent de voir davantage Jésus-Christ qui enlève notre aveuglement, qui ouvre nos yeux sur le règne de Dieu et qui nous donne la force de sortir de la misère, de l'esclavage pour suivre le Dieu vivant. Alors, si vous voulez me servir, vous me suivez. Or, suivre Jésus-Christ, c'est porter sa croix. Nous dansons, voilà ce que nous faisons maintenant. Suivre Jésus-Christ avec des belles danses. Là-haut, peut-être, je ne sais pas, la danse des anges, là-haut, je ne trouvais pas ça dans la Bible. Mais ici, suivre Jésus-Christ, quand tu as la vérité, quand tu vois la vérité, quand tu es vraiment disciple, tu vas annoncer cela et au monde qui ne le connaît pas, mais dans l'église aveuglée, dans l'église qui prend le monde comme modèle de vie. Pour attirer les jeunes à l'église, il faut apporter le monde dans l'église. Voilà ce que nous faisons. Et ceux qui veulent en sortir, on les appelle les fifoises. Ce n'est pas vrai du tout. L'église de Jésus-Christ, c'est l'église, par la foi, reçoit le don de Dieu, lutte contre le péché,
au nom de Jésus-Christ, au nom de celui qui a vaincu le monde, celui qui met dehors toutes les puissances de l'ennemi, et par la parole de vérité et par les œuvres que Jésus-Christ a déployées dans le monde. Impossible de prêcher Jésus-Christ dans le monde actuel sans chasser les démons. Et les démons ne sont pas ces esprits qui rendent les gens fous, tout simplement, mais qui détournent notre raison. Le diable, le serpent ancien, qui séduit le monde, qui présente un modèle contraire à ce que Dieu dit. Et voilà pourquoi même la décision de Dieu de créer l'être humain, homme et femme, on va le nier. Le mariage entre hommes et femmes, on va le nier. Pourvu qu'il y ait amour, les hommes se marient entre eux, les femmes entre elles. Voilà la tendance du monde. Et on accepte ça dans les grandes facultés aux États-Unis. Le mariage homosexuel. Et la Bible nous dit bien que c'est à cause de l'homosexualité que Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Non, c'est la tendance humaine. Et que les chrétiens acceptent ces tendances humaines. Mais quand on prêche le Christ ressuscité, qu'est-ce qu'il a dit? Maintenant, le jugement vient. Quel est le jugement de Dieu? Le prince de ce monde sera chassé. Il faut le chasser. Et j'attire tout le monde à venir vers moi. Voilà la prédication de la croix. Les gens qui viennent à Jésus-Christ viennent se débarrasser de la domination de Dieu. On est pécheur toujours, on peut se tromper, on peut être vraiment guidé dans la mauvaise voie, mais le Saint-Esprit ramène dans la bonne voie. Donc, des gens qui acceptent de se repentir. La repentance, on n'aime pas en parler. La joie des saluts, des sauvés, oui, mais la repentance, non. Ah, le pasteur a attaqué un tel. Ah, il a parlé contre moi. Et la colère vient. Non, ce n'est pas le pasteur. La Bible dit que le Fils de l'homme est venu pour chasser les esprits impurs, pour chasser les idées contraires à la parole de Dieu. Et quand les enfants de Dieu se réunissent, le diable vient là, parler aux oreilles, au cœur pour se révolter. Dans Éphésiens 2, il faut lire ce verset 1, 2. Avant, vous étiez enfants de colère. Vous étiez entraînés par la puissance qui agit dans le monde, par le prince des ténèbres. Quel est le jugement de Dieu en donnant Jésus-Christ? Il met dehors le prince des ténèbres. Par l'explication unique de la signification de la croix et de la résurrection du Christ. Pour mettre dehors l'ennemi. Zijn comme des voelen, des voelen. Ce sont des gens qui ne comprennent rien. Ils parlent. Tant que tu n'aimes pas ce ministère par lequel on met dehors l'esprit impur, l'esprit qui séduit, tu es déjà sous sa domination. Attendez, ne sont pas ça, c'est une erreur, chers frères et sœurs. Quand la parole de Dieu veut gouverner notre vie, on aimerait se débarrasser de tout ce qui nous entrave, de tout ce qui ne nous permet pas de brûler pour la parole, pour le royaume. On a toujours ce désir permanent de voir le Christ en action. Lutte contre le péché. Parler du péché, non. Ici en France, j'étais dans une église. On m'a appelé pour prêcher là, dans les Yvelines, à Paris. Ça commence par la danse, prophétie, traduction de la prophétie. Une femme parle en langue, les autres traduisent. Et quelle est la traduction? La traduction est unique. Danser encore plus fort. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire à ces gens-là? Danser encore plus fort. Et c'est un enseignant retraité qui dirige cette église, qui n'a jamais fait de théologie. On ne voit qu'un aspect. Et le diable agit. Et un d'entre eux m'a dit,
tu sais Daniel, cet homme, il est homosexuel. Cette femme, voilà ce qu'elle fait. Et le culte consiste à danser, à annoncer des paroles de prophétie. Il faut sauter même dedans parce qu'on est sauvé. Ça, c'est le mensonge. C'est ça la séduction. Ne pensez pas que celui qui est dominé par le diable, il est fou, les démoniaques qu'on lit quelquefois, qu'on attache. Oui, ça, c'est un aspect de maladie. Mais l'action de l'esprit mauvais maintenant, c'est de séduire, donner de mauvais chemins, écarter le Jésus de la Bible vers un faux Jésus-Christ, où les gens ne cherchent que du plaisir et non pas la volonté de Dieu. Que ta volonté soit faite. Il faut mettre dehors le modèle du monde. Dans ce cas, offrez votre propre corps comme un sacrifice vivant, dit l'apôtre Paul. Soyez transformés, ne suivez pas le modèle du monde. Et ce monde, dit Jean dans son épître, est sous la domination de l'ennemi. Ça, nous ne voyons pas. Ce prince de la puissance qui agit dans le monde maintenant, agit dans les enfants de rébellion, les fils de rébellion. Qu'est-ce que c'est que la rébellion? C'est la révolte vis-à-vis de la vérité. Alors, vouloir voir Jésus-Christ, il se présente à nous en celui qui a porté nos péchés, qui a condamné le péché, qui a détruit sa puissance, qui l'a vaincu par la puissance de la résurrection. C'est ainsi qu'on est une nouvelle créature en Jésus-Christ. C'est ainsi qu'on est une nouvelle créature dans Jésus-Christ. Alors, à chacun d'entre nous de nous examiner les uns les autres. On n'attend pas à ce qu'un tel me dise ceci, me dise cela. Quelle est ma position devant la croix? Quand je lis les 7 épîtres adressées aux églises d'Asie mineure, parce que l'Antéchrist va agir. Toute l'Apocalypse, c'est l'Antéchrist qui détourne les chrétiens de la vie. Il y a des moments où le diable va vous enfermer même jusqu'en prison. Soyez fermes et fidèles jusqu'à la mort. Pour nous, une petite parole de la part d'un tel nous blesse, on ne vient plus à l'église. Certains viennent à l'église. Oh, je crois que c'était quelque part à Madagascar. Je viens à l'église parce que la nouvelle pasteur, elle est jolie. Hein? Voir la pasteur nouvelle, jolie. Nous voulons, en allant à l'église, voir Jésus-Christ. À qui ceux qui veulent voir Jésus-Christ s'adressent? À nous, l'Église vivante de Dieu. À nous tous. Ce n'est pas 2 ou 3 personnes, à nous tous qui sommes disciples. Et qui sommes envoyés, les apôtres sont les envoyés dans le monde. Alors, si nous montrons le vrai Jésus-Christ, le monde changerait. Nous montrons le vrai Jésus qui ne vit que dans la souffrance pour sauver, qui ne pense qu'à sauver, qui n'agit que pour sauver, qui n'arrive pas à dormir pour penser aux problèmes de ceux qui sont sous la domination du malin. Si nous sommes ainsi, le monde changerait. Nous prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions encore une fois. Si nous n'avons pas le désir de te voir davantage, ouvre nos yeux, Seigneur. Nous sommes des pauvres pécheurs, de pauvres serviteurs qui ne servent pas à ta manière. Le chemin de la croix était ton chemin. Tu as beaucoup prié pour porter la croix. Nous, Seigneur, si nous portons la croix, non pas à cause de nos péchés, nous aimerons que ce soit à cause de ton nom. Comme l'apôtre dit, c'est pour l'intérêt des appelés que je suis lié dans les prisons, mais la parole de Dieu n'est pas liée.
Parle-nous encore, Seigneur, que l'œuvre du réveil ne soit pas l'œuvre partielle dans l'Église, c'est la vie de ton Église vivante. Il n'y a pas de chrétiens qui donnent leur satisfaction dans le sommeil. S'il y en a, tu leur dis, réveillez-vous d'entre les morts. Viens, Saint-Esprit, réveille-nous et dirige-nous dans la vérité pour voir le Père au dernier moment. Au nom de Jésus, Amen. Zao tsika riavana dia tonga eo amin'ny fandraisana anjaran'ny Antokompira.
dia raha hitsangana isika ry havana anao ny fanekempinoana apôstôlika ary izay tena ny Kristy tokoa dia samy joro vavolombelona eo amin'ny toerana rehetra misy azy manambara fa tsara ny tompony sy izay inony ka aoka isika anao zany fanekempinoana zany amin'ny pieritreretana tsara ary amin'ny feo mafy. Mihino an'Andriamanitra raitsoto mpanao ny lanitra sy ny tany ary mino an Jesosy Kristy zana ny lahatokana tompontsika izay nitorotoronina tamin'ny fanomasina nateraky Maria Virjine nijaly raha nanapaka Pontsy Pilato nombona tamin'ny hazo fijaliana maty ka nalevina nidina tany amin'ny fiaina tsy hita nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra petraka eo ikavan'Andriamanitra raitsoto avy any no iviny tsara ny velona sy ny maty mino ny fanahy masina fiangolana masina manerana izao tontolo izao ny fiombona ny olona masina ny famelan-kelo fisangana ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Petraka tsika ry havana dia izao tsika dia tonga eo amin'ny fotoana ilazana ny raharaha napetraka ny tompo ho amintsika. Dia faly miarabantsika ry havana amin'ny izao alahady fa 17 ny volana marsa izao, alahady fadimy karemy, alahady koa natokana ho an'ny sampana hitondranam-bavaka ny sampana fifoazana. Miarabanao koa izay manatrika izao fotoam-bavaka izao amin'ny alalan'ny tambazotra Zoom na YouTube. Fiadanan'ny tompo ho aminao. Nisaotra ny tonton Tately Rakotonanaritsika nitondratsika nitarikatsika tamin'ny fotoam-pivavahana ary nisaotra ny pasteur Ray Aman-dreny mpitandrina pasteur Jacoba nitondra ny tenin'Andriamanitra. Tonga avy lavitra tao hoe akaiky lavitra satria avy eteterana nefa ny avy any tany-drazana koa izy mivady. Mangavy anareo tompoko raha tsy mampanina dia afaka mitsangana ve nareo vady mba hoe rahaben'ny fiangonana. Zafady tompoko. Dia misaotra betsaka tompoko tonga namangy anay. Misaotra noho ny teny fampaherezana izay noentinareo ary mampitondra koa tompoko ny fiarabana amin'ny toby amin'ireo mpiara-mivavaka rehetrarehetra any Madagasikara. Dia tompo ny tantana ny jianareo ary ho tsara mandroso, ho tsara miverina aty aminay indray. Dia ombanareo any tompo misy kadô kely avy aty amin'ny fiangonana fankasitrahana fandalovanareo mivady. Kely dia kely fa dia ny fomanolotra no important ozy teny vazaha dia misaotra indrindra ny tompoko. Misaotra tompoko. Misaotra koa tsika ihany ireo rehetra izay nandray anjara tamin'ny fanatotosana izao fotoana izao. Raha misy olona vaovao samba ny voatonga eto amin'ny tafo FPMA Aix Marseille androany dia miangavy anazy tompoko mba hitsangana mba ho ara-bain'ny fiangonana. Dia faly mandray anao ny fiangonana ny tafo FPMA Aix Marseille na mandalo na mitoetra dia ny tompo ombanao hitantana ny dianao ary ho tahiny ianao amin'ny zavatra rehetrarehetra izay ho ataonao. Raha mety aminao dia anantona anao ny ekipa accueil avy eo mba haka ny coordonnées mba ahafahantsika mifandray. Misaotra tompoko. Dia toy izao indray ny fandaharam-potoanantsika amin'ny volana marsa ity.
Ny asa sy fampaherezana dia ataontsika rafaveo amin'ny 23 mars amin'ny asabotsy zao dia ho avy eto an-toerana ny birao ny STK régional amangy ny STK atsika. Ny 24 mars dia ny culte francophone zany no atao amin'io dimanche des rameaux. Ny semaine sainte kosa dia isaky ny manomboka latsinainy hatramin'ny azoma dia manomboka amin'ny 7 sasany ariva araky ny daty izay hitantsika eo amin'ny tableau ary manana anjara amin'izany daholo tsika rehetrarehetra. Ny latsinainy SVK sy ny fifoazana, ny talata ny sekoly lahady ny STK sy ny tily, ny alarobia ny SLK sy ny SZM, ny alakamisy masina tsika fiangonana rehetra, ny azoma ny amafy amin'ny antsapana. Ny 17 ny volana marsa zany dia ny paska non ny sabotsy azafady tompoko dia fametrahana ny birao vaovao any Lyon, birao vaovao any Fatsatsy. Ny paska kosa ny 31 mars dia manomboka amin'ny folora satria fotoan-dehibe ary ny latsinainy lundi de Pâques 1er avril dia misy ny excursion fiangonana izay ataontsika any Val de l'Arc. Misy daty anankiroa kosa mba ho tsahivatsika araky ny tenin'ny tanora hoe 16 de date, ny asabotsy 6 avril sy ny asabotsy 4 mai ho avy eto any ny fanentanana amin'izany fa dia mba ho gardetsika zany daty zany ary afa anomana tsika amin'izany. Ny rakitra voaraintsika tamin'ny 10 volana marsa dia mitotaly 360,30 € ary miaraka amin'ny voaloam-bokatra 423,30 €. Fampatsehivana raha misy amintsika mbola tsy nanolotra zavatoko tsy mbola nanolotra n'ilay valopy natao tamin'ny voalohany volana tamin'ny hetsika voalohany ka raha mbola tay mbola tia hanolotra zany amin'izany dia afaka manantona ny ekipa finance. Ireo koa izay mila reçu fiscal dia angaviana koa anantona ny ekipe finance. Izy ireo dia voninahitra koa ny andray ny voaloam-bokatra etsy aoriana ary fampatsihivana kely fotsiny ny voaloam-bokatra zany dia 180 € par an ho an'ny olona miasa ary 150 € par an kosa ho an'ny mpianatra sy ireo izay tsy anasa ary tsy misy zay afaka omenao zany dia raisina fa tsy hoe voatery anao an'ireo 180 na 150 € fa zay afaka omenao ary manentana antsika hatrany riavana aminala anefa izany satria betsaka tokoa ireo asa miandry antsika ary mila ny fanohanana avy amintsika. Mbola famarinana ihany ny atreto dia mbola tsy nahita vahaolana zany momba ny rakitra panier connecté ka noho izany dia tanitsika ampiasa ny virement bancaire. Raha mila riba nareo dia afaka manantona ny zareo etsy aoriana any ekipe finance, afaka ampiasantsika ny chèque, ny espèce ary eny aloha eny amin'ny bon antsika misy ny QR code PayPal afaka anefantsika zany raha manana application PayPal tsika. Dia ho an'ireo koa izay any an-trano raha manana QR code PayPal zany dia afaka manao izany amin'ny alalan'ny tambazotra raha mivoaka ilay izy amin'ny écran. Ankalalahana nanaovantsika ny masika ny fanasàn-tanana ery ampidirana dia mbola atoizantsika hatrany
ny fitaompivavahana amin'ity herinandro ity zany dia ho hitantsika amin'ny Zoom amin'ny mpifafana azafady tompoko ny rendez-vous antsika hebdomadaire. Tsindriky kely fotsiny ny isaky ny asabotsy ho an'ireo mpiasa tsika reo rahalahintsika na ravavintsika na dahintsika ravavintsika manao ny asan'ny tompo manatanteraka ny travaux eto dia misy tableau ana repas afaka misoratra aminarara amin'izany daholo hoe sika mianakavy. Aza misalasala manantona ny tompona andraikitra. Ny fanadiovana amin'ny fiangonana amin'ny asabotsy zao dia ny sampana rehetra. Vaovao avy amin'ny sampana ny SVK. Tsy anareo no nifidy fa izaho no nifidy anareo ka nanendry anareo mba ho andeha sy jaona toko 5:20 arak'izany andin'ny soratra masina izany dia anavao ny lisitra ny mpikambana ny SVK koa dia mitaona sy manentana sika vehivavy tsirairay avy arak'izay fanomezam-pahasoavana nomeny tompo atsika mba hiditra amin'izany sampana izany mba ampandroso ny fikambanantsika. Misy taratasy araina amintsika ho fenona ary averina alohan'ny 31 mars ny bureau SVK. Vaovao avy amin'ny SEDEM. Chers frères et sœurs en Christ, si vous aimez la musique, quel que soit votre niveau, petit ou grand, nous vous invitons à une réunion d'information et d'échange aujourd'hui après le culte. Et merci le bureau SEDEM. Vaovao national. Cœur uni de Utanterana ani à Toulouse ni hébergement ni activité kosa dia any à Villemur-sur-Tarn. Ni inscription de misokatra hatramin'ny 31 mars izao ni place limitée à 400 choristes. Ni participation aux frais dia 4 jours, 250 € adultes et 155 € pour les enfants. Pour 3 jours, 230 € pour les adultes et 120 € pour les enfants. Ary afaka manantona ireo mpiandraikitra ny amafy ireo izay mila fanampy fanjavana amin'izany. Vaovao 13 Emada. Filazana manjo anio no tanterahantsika ny famangina ny fianakaviana Fara sy Dedarabetrano, Lova sy Mamy Rakotoarimbelo ary ireo zanany tamin'ny namoizany ny ray tapohany Topokla Rajonary William Louis. Anio koa no amangitsika ny fianakaviana Elotia sy Ery Ramangasalama namoizany ary ny zanany tamin'ny namoizany ny reniny tompoko vavy Randrianarso ny Volalaina Taoli. Ny consultation médicale dia isaky ny asabotsy amin'ny volana avril, donc ny fahenina ny volana avril. Mila misoratra anarana eo anivon'ny équipe médicale amin'izany na manantona ny responsable etsy koa. Ny karaté dia mitohy hatrany koa ny isaky ny asabotsy hariva amin'ny 10 ora hariva. Ny responsable amin'izany dia tonton Augustin. Ny banque alimentaire dia misokatra hatrany ho antsika izay mila izany. Aza misalasala manantona ireo responsable aty amin'ny salikate no misy izany ary raisina tanandrokoa ireo izay maniry anoana izany. Izay indray ary ny vaovao eto amin'ny tafintsika aoka isika hitondra mambavaka izany fotoana rehetra izany. Bon dimanche à tous. Mirary herinandro feno fifaliana homban'ny fitantanan'ny tompo. Adiniko kely azafady fa amin'ny 10 isaky ny amin'ny 10 alahady isaky ny amin'ny 10 ny fianaran-kirantsika taritiny ny tonton Ery amin'ny fianarana hira feo efatra. Dia zay ary ny vaovao antsika ho azy rery eny amin'ny voninahitra. Ao aorianan'izao zany ny toa dia atao ny famangina ny fianakaviana.
dia misaotra ny tompona andraikitsika ny amin'ny filazana ny raharaha miomantsika izany eo amin'ny famangina manjoan'ireo havantsika kanefa kosa manantitra sy manararoatra ihany amin'ny fotoanan'ny fifoazan'androany fa araka ny fangatantsika dia isaky ny amin'ny sivy sasany eto am-piangonana asabotsy misy foana ny fotoam-bavaka arahany asa sy fampahirezana ary indrindraindrindra amin'ity taona 2024 ity atao any JL ny atao hoe fiaonambe ny mpiandry rehetra ho amin'ny zany asa-pifoazana etsona ny FPMA rehetra eto la Frantsa izany ka milaza amintsika sahady manomboka ny 5 ka hatramin'ny 1 ny volana Jolay. Tsara ihany ny eritreretantsika fiangonana rehetra fa tany aloha talohan'ny Covid indrindrandrindra dia tena fanao isan-taona tsy tapaka izy io dia noho ny Covid any ato kely dia nanomboka tamin'ny herintaona indray vao nisy ny en présentiel ny resahako dia herinandro any JL dia manasa antsika tompoko fa ny toerana dia azo atao hoe ambanivohitra tsara azahoantsika mifantoka amin'izany atao hoe fiombonambe miaraka fandinihan-tena sy asan'ny fanahy masina izay tena manala mifatotra rehetra ka entanina ny havantsika rehetra isika manontolo raha mbola tsisy na mbola tsy nanandrana an'izany hoe herinandro mpifoazana ao amin'ny tompo izany fa aim-baovao atsika izany ary ezaka ny fifoazana ankehitriny eto amin'ny FPMA Tafex Marseille izany andamina mba hitarika ny fiangonana izay volona rehetra ho amin'izany fiarahana mitanila miaino ny tompo ary miaraka mandini-tena sy miara-miasa voninahitr'Andriamanitra dia manasa ary itsika ankehitriny ny tompon'andraikitra voalaza teo ary ireo havantsika zany amin'ny famangina manjo. Misaotra tompoko. Dia ataontsika zany ny hira 700 ninino hitsanga Jesoa ary dia manasa ny komity sy ny olona hitsangana ity ary ny fianakaviana hovangina amin'izany. Manasa ny fiangonana hiara hitsangana tompoko. Ry izy mianakavy mijoro eto anatrehana ny fiangonana rahalahy sy anabavinareo amin'ny tompo sanatria tsy tonga amendro fendro na koa
amofotamandry fa kosa tonga hiaraka anio ny fiaraha-miory araka ny teny tompontsika manao hoe miara ory amin'izay ory ary koa tonga ihany koa hitondra ny teny fampaherezana avy amin'ny tompontsika. Endry izy mianakavy anisan'ny mafy sady mangidy indrindra amin'ny fiainan-janak'olombelona ny fisarahana manaina toy itony, indrindra amin'ny namoizana renibe reny izay nitondra amam-bolana ankibo ny antantana sy nitositosina. Namozana ihany koa Raitapo, Zoda, Dadato, dia mafy tokoa izany ary dia noho ny amin'izany no hijoroana eto iarahanay miaraka ory aminareo manoloana ny namoizana ny havatiana toy izany. Kanefa misaotra an'Andriamanitra isika satria tsy mba namela antsika toy ny sira latsakan-drano na koa vatotokana latsakakady, ka sanatria namela ihany koa ny fahafatesana ho tompony teny farany amin'ny fiainantsika. Fa kosa manolotra ny fiainana mandrakizay ao amin'i Jesosy Kristy. Ilay fiainana mandrakizay ary Jesosy Kristy tompo io no santatry ny fitsanganany tena amin'ny maty ary efa velona mandrakizay dia anjara tsara toy izany koa no miandry antsika homan'ny Andriamanitra be fitia ho an'ny zanany ho antsika rehetra olom-bovonjy. Koa dia mahatsiaro tsika ry havana manana tombony satria manana izany fanantenana izany mbola ionandray amin'ireny havantsika izay efa lasa ireny. Koa dia izany tombony izany no tiany fiangonana indray amin'izao fotoan-tsarotra lalovan'ny fianakaviana namoizana ireo havadintsika i tompokolahy Rajonary William Louis sy tompoko vavy Randrianarso ny avy lalaina. Izany iaho no teny ampaherezan'ny fiangonana ho anareo ho balsama mamerovero hanala ny alahelo sy ny ranomasy latsaka. Koa dia mahereza indrindra tompoko ary aza koa dia mionoana araka izany. Manaraka izany dia araka ny teny tompo ihany hoe mifampitondra azy mavesatra satria fantatsika tokoa ny manoloana ny adidy izay tsy maintsy lanjaina amin'ny fotoana toy itony dia ndreto ny fiangonana tsy hamelanareo irery fa mba hitondra izay kely zakany tanana andraisanay anjara ho mariky ny firaisan-kina sy ny fihavanana ary indrindrandrindra tompoko ny fitiavanay anareo.
ka dia aza misosoka alahelo-tsony tompoko. Raha sitraka reo dia hiaraka hivavaka itsika. Hivavaka itsika ary. Ry Andriamanitra rainay mandrakizay io, manoloana ny andro manjombona lalovanay amin'izao fotoana izao dia mitodika aminao zahay. Satria anao irery no afaka manome ny fampiononana sy ny fampaherezana tsara indrindra ho anay. Koa hamafisy Tompo ny finoanay ary velomy ety anatinay ny fanantenana araka ny teny fikasana izay nomenao. Sitrano ny ratram-panahy ary aoka ny fitiavanao Tompo, ameno ny banga rehetra izay mety vokatry ny fahatsiarovana. Ary ampitoery aty anatinay Tompo ilay fiadananao izay tsy an'izao tontolo izao raisina na fantany, fa izahay efa novidianao, efa notianao, efa notokananao. Aoka izany fiadananao izany indray no entinay hanohizanay ny dianay hamakivaky indray izao fiainana izao. Dia ataonay amin'ny anaranao Jesosy ilay fananganana ny maty izany vavaka izany. Amen. Ary ho mariky ny fiombonam-pony fiangonana dia anangana ny tanantsika ankavanantsika ho marika ny fiarahantsika miory amin'ireto avantsika ireto. Dia mahereza indrindra Tompoko ary ny Tompo omba anareo. Dia maoso amin'ny vavaka tranontsika ry havana dia manasa ny tompon'andraikitra. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père en Jésus-Christ, nous voici devant toi, Père, pour te louer, pour te rendre gloire, parce que tu as béni ton peuple, FPMA Aix-Marseille, en leur offrant ce temple, Seigneur, par grâce. Parce que tout est grâce. Le désir était là, en commençant par ces petites pièces, mais tu as permis à ton peuple de faire le nécessaire, Seigneur, pour obtenir ce que tu leur as accordé. Merci pour ce don merveilleux. Merci pour tous ceux qui vont chercher, ceux qui vont réfléchir, ceux qui vont travailler, les ingénieurs, Seigneur, tous ceux qui ont contribué pour l'acquisition de ce lieu que tu as donné à ton peuple
FPMA Aix-Marseille. Oui, Père, ta parole dit, comme les enfants ont chanté aujourd'hui, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. On a cherché, mais tu as donné au-dessus de ce que nous espérons. Viens, Seigneur, ce que tu as commencé, tu l'accomplis, parce que tu es un Dieu de la perfection. Merci de pourvoir encore à tous les besoins, quelle que soit sa forme financière, et même tous ceux qui œuvrent ici tous les samedis, tous les jours. Viens, Seigneur, au secours de tes ouvriers qui réfléchissent à tout ce qu'il faut faire pour rendre tous les recoins de cet édifice efficace pour ton œuvre. Garde chacun et chacune de tout mal, Seigneur. Viens au secours de tous ceux qui donnent de leur temps, de leur argent, le temps de prière, le temps d'action. Merci de venir au secours de chacun et chacune et bénis tout ce qui se passe ici pour que ton peuple, Seigneur, puisse se réunir dans la paix, dans la grâce, parce que là où 2 ou 3 se réunissent en ton nom, tu es au milieu d'eux. Merci pour ta présence ici au milieu de ton peuple à chaque fois qu'ils se réunissent, et accorde à chacun, Seigneur, de chercher vraiment ta face, la face de Jésus, pour être sauvé, ainsi que tous ceux qui rentrent et sortent de ce lieu. Béni sois-tu, Père, béni sois-tu, Jésus, pour l'œuvre que tu as accomplie dans l'église FPMA Aix-Marseille. Merci pour ta présence au milieu de nous tous les jours où nous nous réunissons en ton nom. Et merci pour ton esprit qui va encore conduire tout ce qu'il faut faire encore pour l'accomplissement de pour la réalisation de tout le projet pour cet édifice. Élève-toi dans les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit connue sur toute la terre, sur l'église FPMA Aix-Marseille, dans ce quartier. Merci pour ton amour, ta miséricorde. Merci, Esprit Saint, pour ton conseil, ta guidance et ta consolation. Gloire à ton nom, Père, Fils, Esprit. Prends soin des ouvriers, de tous ceux qui œuvrent, Seigneur, ici, à partir des ouvriers, des conseillers, ceux qui réfléchissent et même les cuisiniers. N'oublie aucun de tes serviteurs. Au nom de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, nous prions. Au nom et par l'Esprit Saint, notre conseiller, notre guide, notre consolateur. Au nom du Père, Fils, Esprit. Amen.
dia tonga eo amin'ny fanoloran-tentsika amin'ny alalan'ny fanatitra dia ataontsika ny hira izay efa voalahatra eo ampanatazana ny fanatitra. Petrakantsika riavana ary tonga eo amin'ny fotoana ho an'ny vavaka fisaorana sy fangatahana. Vavaka isika tompoko. Ry Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masino, endreny ny fifalian'ny fonay fa tsapanay ny fanatrehanao, tsapanay ny herin'ny fitiavanao, tsapanay ny herin'ny teninao miasa ao anatinay. Hitondra ny haja ny derany saotra ny voninahitra izay efa nao hatramin'ny taloha indrindra ary ho anao mandrakizay. Izany no entinay, izany no ankasitrahanay anao Tompo. Misaotra indrindra amin'ny fitiavanao. Ianao Andriamanitra no mpanome ny soa rehetra ho an'ny zanakao satria efa teninao izany.
hadidinao tokoa zahay ary dia asehonao isan'andro zany amin'ny fiainanay. Misaotra ry Tompo Andriamanitra io, misaotra ny amin'ny famelan-keloka izay nomenao anay, misaotra ny amin'ny teninao izay nomenao anay. Omeo anay mandrakariva ry Tompo ny fo mahay mitady anao, mikatsaka anao, mihoatra noho ny zavatra rehetra. Aoka ianao no ataonay lara-pamena amin'ny fiainanay. Aoka ianao no ataonao antom-pisinay sy antony havelomanay. Andriamanitra, miaino anay ka mamonjy anay mba ho tanterahinao aminay izany, na iza na nireny teninao androany, na teto na tany an-tokantrano. Aza vela hiala maina Tompo, kasio ny fony, kasio ny fonay. Aoka mba tena hangetaheta firaisana tanteraka aminao zahay. Misaotra indrindra Tompo, misaotra anao zahay. Misaotra ny amin'izao alahady atserovana tondranam-bavaka ny sampana fifoazana. Ianao Andriamanitra, ray zanaka fanahy masina, izay efa nanomboka ny asa masina no anatanteraka izany amin'ity fiangonana ity, fa mahalala ny hevitra heverana ny olona tsiraray eto ianao, dia hevitra hitondra fiadanana fa tsy loza ho ianao. Tianao zahay ho tonga andohalika aminao Jesosy, teninao zany. Ny lela rehetra anaiky fa ianao no Kristy, ianao no Tompo. Ny lohalika rehetra andohalika aminao. Aza vela isy hiala maina ty fiangonana ty Jesosy eo. Entinay eo aminao, handohalika aminao Tompo, handohalika aminao, fa ianao no Andriamanitra velona, Tomponay sy ankasitranay mpanjakanay mandrakizay. Dia tahirizo amin'ny finoana marina anao ny olonao, ary ianao no iahiny tsiraray sambatan'olona na inona, fa niren'ny fona entina eo, ny fo eo anatrehanao Jesosy eo. Mahitany ao anatin'ny fonay ianao, dia ianao no hatanteraka izay rehetra irin'ny olonao araka ny sitraponao. Anao Tompo ny zavatra rehetra sy izay rehetra ao aminy. Ko dia mangataka aminao zahay mba omeo anay ny ahay an'olo tena tanteraka ho anao. Omeo anay ny fo matoky ny fitondranao mba hay hanolotra ny fanananay zahay, hanolotra ny fotoananay, hanolotra ny herinay, mba hoentinay manompo anao ary hampandrosonako ny asa fitoriana ny filazantsaranao. Be ny mpiasa be ny vokatra fa vitsy ny mpiasa ho ianao ko mangataha amin'ny tompo ny vokatra. Ry Tompo Andriamanitra eo, mba maniraha mpitandrina sahaza ny fiangonanao, hitanao ny fahorian'ny fiangonana izay tsy manana mpitandrina, tsy manana mpitandrina matianina. Ianao no angatahanay mba hanome mpitandrina sahaza ny fiangonanao, hatanteraka ny fanambarana ny teninao, ny filazantsaranao, hamonjenao fanahy maro hanaiky anao Andriamanitra. Dia mba tanterao, mba taio koa ny ezaka ataon'ny fiangonana, mba ho tena araka ny sitraponao sy hanome voninahitranao, mandra-piverinao amboninahitra. Petraka feno am-pelantananao ny fiainan'ity fiangonana ity, izay rehetra fikasana, izay rehetra efa nantsonao eto, hatramin'ny kely indrindra hatramin'ny lehibe indrindra. Aoka tsy ho diso anjara amin'ny asa-pamonjena vitanao Jesosy eo. Aoka hiala amin'ny fahazarana, fa aoka tena hitady ny tavanao. Misaotra Jesosy satria ianao no niteny fa mangatady omena ianareo, ary raha mangataka ianareo dia atao votony nefa mahazo sahady. Dia efa faly zahay Jesosy, fa tsisy ho verina iray aza, tsisy ho very fa ho tonga hifalianao ny fiainanay ny mombanay rehetra. Dia misaotra indrindra amin'ny anaranao Jesosy Kristy mpamonjy avy any Nazareta no isaoranay sangatanay izany vavaka izany, izay farananay amin'ny vavaka nampianarinao manao hoe anao sy any an-danitra, ho masinany any anaranao, ho tonga any amin'ny fanjakanao, atao any ny sitraponao ety an-tany taky ny any an-danitra. Meo anay anio izay anasaza ho anay, ary mamelany elokay
tahaky ny amelanay izay meloka taminay ary aza mitondranay amin'ny fankapanahy fa manafanay amin'ny ratsy fanao fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Dia mialoha ny afatra sy ny tsodrano izay entin'ny ray aman-dreny ampitandrina sady evangelista Dadatoa Daniel Rajakoba, izay moa no fahazarana any amin'ny tompo dia ialana tsiny, dia mitsanga antsika rehetra hanao ny fifirana fifoazana 5:7 ny andininy voalohany sy faharoa. Aloka ny afatra sy ny tsodrano riavana misy teny fohy tiako lazaina aminareo. Zaho teo hoe mitsangana nareo mivady, tsy hitanareo mivady azafady ianao raha matofany. Fohifohy kely izy io mandrosoa ty ianao. Alina zany mandrosoa anao mandrosoa anao raha matoa. Mbola tsy nisy fotsy ny volony izay ny ela teto. Io saotra nareo naneho ny fitiavanareo anay, fankasitrahana koa faly izay mivady noho ny fahatsiarovanareo anay. Ny fitarihan'ny tompo ny nahatonga anay ho teto Marseille, fianaran'ny ankizy zana ny mba hanao théologie teto nisy faculté de théologie TAWEX, dia zany ny raharahan'ny fivoriam-pifoazana izay mivady zao no nataon'ny tompo voalohany nanao fivoriam-be voalohany. Fa nazary taty mamany lava pasteur Emilien mivady mitory fa tsy mbola nisy fivoriana isan-taona. Fa itsika teto ex Marseille nanao zany fivoriana isan-taona zany voalohany tao Gardanne. Itsika ary mbola tsika eto ex Marseille ihany koa nahazo fiangonana voalohany. Fitahim-be zany isaoranay n'Andriamanitra, isaoranay ny tompo. Pasteur 3 na 4, sasany mbola nianatra, sasany efa niasa, ny raha ny foy be FPMA hamonjy ny fivoriana voalohany natao tao Gardanne io hoe ndana raha maso zavatra ataon-Rajakao ao. Zay ny hafatra. Satria tsy fantatry ny foy be FPMA zany. Izay FJKM. Tsy fantany zany. Dia hanara-maso hanao tatitra. Zao ndray ny zavatra hita rehefa niverina zareo voatokana mpiandro daholo sosotra ny mpaniraka. Ary tsy afenina izany fa isan'izany pasteur Ramaholo Miaso Solofo
teto amintsika ny nandraisan'ny fifoazam-panahy efa pasteur izy efa mitondra fiangonana ary efa tonga tany Madagasikara izy namanay nikarakara an'io toby izay hiasanankehitriny io ny fiangonana Isotry Fitiavana no mitsangana mikarakara fanomanana katekista izay hitory ny tenin'Andriamanitra amin'ny tany maizina. Fitoriana teny amin'ny tany maizina raha tsy ombany izao ady amin'ny Satana izao tsy manaiky ny olona. Izy efa manana Andriamanina fa rehefa toriana Jesosy Tompo ombany asa sy fampahirezana betsaka ny manatona. Ka zao izy rehefa retirety zao hafa ny fandehan-javatra. Hafa ny fandehan-javatra satria fa retirety izy ka deo zaho hoe fifaliana ho ahy raha miveriny eto amin'ny toerana voalohany izay nivoriny ny asa ampifoazana mamangeto mahita antsika mahazo trano tsara izao ny tompo hombantsika. Ary tsarovy fa amin'ny fitondram-pirenena na dia iray aza ny firenena dia misy gouvernemanta maro ao ny toekarena, ao ny raharaha anatiny, ao ny raharaham-bahiny. Ka mba sivy raharaham-bahiny kely ny anareo ato fa tsarovy zay ihany. Fa manorina fiangonana mahazaka olona 3,000. Zany zay amin'ny Toby ao tafo ny sisa no ataonay amin'izao. Fa nanaovany antso eo amin'ny 100,000 € manao tafony mba amin'ny charpente. Zany no atrehinay zao mba tsarovinareo zay saotra indrindra ny tompo ombanareo. Farany izy araka ny toriko teo iny ny raharaham-pifoazana dia fitoriana ny Jesosy Tompo. Ny teny no voalohany zany no azontsika tamin'ny missionnaire ny dogmatique ny fampianarana tenin'Andriamanitra nataony fa io ady amin'ny maizina io tsy hainy satria tsy noraisiny. Ka tsy Calvin amin'izay noraisiny ihany na Luther amin'izay noraisiny ihany notompoina fa zay noraisiny raisintsika fa zay nataon'i Jesosy amin'ny fahaveloany ezahana mandrakariva. Feno ny fitorian'i Jesosy ny fianjakan'Andriamanitra, feno ny fitorian'ny apôstôly ny fanjakan'Andriamanitra. Zany ny modely ho antsika rehetra. Io hira FFPM mantomboko amin'ny numéro voalohany hatramin'ny farany io hira fifoazana. Ity fifoazana avahana ty mantsy manimba zavatra. So dia hoe hira soa tanàna hainareo manao hoe Jesosy roa azo mangaso. Mba hainareo mandikany. Ny tanora tsy mahay ny dikany. Hainareo fivoan-tany tsy mahay dikany iny. Tsy zavatra ohatran'izany ny fifoazana. Hira teny fantatry ny olona, hain'ny olona satria ny teny ny tononkira izay manambara ny tompo miara-manentina ny fon'ny olona. Nareo raha tsy manao hira fanampiny hira ny sotanana hira nary dia tsy fifoazana. C'est faux. Nareo raha mankany aminay dita nareo fa miezaka mihitsy zahay hoe ny fifoazana dia io fanomen'Andriamanitra antsika io ary olona ny foazan'Andriamanitra dia olona moronareo hira FFPM mitomboka amin'ny voalohany. Amin'izao indraindray olona mpisotro dia olona ireo hira fanifanampin'ireo vitsy mba olona ny tany ny fanahy masina. Ialao zany. Fotoam-pifoazana koa tsy asiana hira hafa kely dia tsy izy. C'est pas ça. Hirao hira amin'ny FFPM izay ombona antsika amin'ny fiangonana rehetra manerana ny tany ny ely de la foi ahitana an'ireo daholo. Zany no hirainy. Saotra tompoko. Azavakavahana zany hoe ity fiangonana ity fifoazana. Tsy ao Baiboly zany. Ary tsy haintsika hahitsy. Zany ny aretin'ny olona avizana tany. Aembotrakanjika izy. Ao ary, zao mipetraka. Naraka amin'ny teny teo hoe tsy mahalala fa inona ny fanorian'ny apôstôly rehefa nitory ny fanjakan'Andriamanitra ho avy ny farany ny mpaniratsira dia tonga fa dia zao itsika izay mahalala fa ho avy ny tompo teny fampahirezana ary tsodrano raisintsika amin'ny Petera faharoa toko fahatelo mitombo amin'ny fahalalànan'i Jesosy. Aza mifaly amin'izay fa azo mitombo amin'ny fahalalànan'i Jesosy. C'est doctrine de la réforme Yanni, mais la plénitude de l'évangile prêché par Jésus-Christ et les apôtres. Que dit l'apôtre au verset 17 et 18 dans
2 Pierre 3. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Chers frères et sœurs, allez dans la paix de notre Seigneur Jésus. Amen. Gloire soit au Père, au Fils, au Saint-Esprit, dès maintenant et à jamais. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous. Amen. Allez en paix. Ry havana malala dia miomana zany ny mpiandry a dia manomam-panahy kely tsika dia manomboka rehefa avy eo ny asa sy fampaherezana.